Faly tafahoana amintsika indray ny fandaharana ABC investigation amin'ny ity takariva ity ary dia akasitrahana trany ianao izay manaraka tsy tapaka ny fandaharana eto amin'ny fahitalavitra ABC. Ho amin'ity fanadihadiana androany ity dia ry zareo skoty indray no hiaraka amintsika. Ny skotisma malagasy moa izay efa nisy anjato taonany maro izay. Inona no antony nanaovana ity fanadihadiana ity? Maro no mametra-panontaniana. Inona no tokony hidirana amin'izany skoty izany? Inona mety tombotsoa azo ao anatin'izany fikambanana skotisma izany? Inona ihany koa mety ho voka-dratsy? Maro ny resaka mandeha manodidina izany skotisma malagasy izany. Ho arahintsika eto anatin'ny fanadihadiana daholo izany amin'ity androany ity, fa ity ambolohany aloha dia ankasitrahana sahady ary zareo avy ao amin'ny Tily Analamanga niaraka taminay nandritra ny 3 andro sy 2 alina nahafahana nanao izay fanadihadiana izay. Tawary.
Tena mafa le famme courage fotsiny l'équipe dia mena moral dia fa zay telo samy manana ny herinay dia ny heriny zay tsy afaka andrina no arahana. Rehefa miaraka amin'ny Jesosy dia fa finoana sy fanazavana koa tsika dia manaseho ny tenantsika ho fianarana ny asa tsara. Mbola normal tsara aloha hatram'izao mbola zao hoe fandehan'ilay mihazakazaka amin'ny andro alina mafimafy mafinaritra sady mangatsika ihany eny an-dalana wa ahitana fafanaretana eny. Mbola ihany izy fa tsara fa somary lavidavitra izy lalana. Zao analo mbola fandroany ty tao alaka miaraka marany ely. Ka manjary misy teo ela be dia aloha mandeha mihitsy aloha mandrapahatonga any amin'le tanàna tokony ataotra ihany le izy fa mila manam-ponena fotsiny. Tsy matahotra satria izay le masokotosokoto dia tsy any daholo dia izay ady mandeha eo mitakitaky ihany aloha. Zao izy any namana Mbola any aririna any sola. Rodorody tsinjo lavitra 9 zay no iantsona iny azakazaka sy dian-tongotra nataon'ny zareo Tily iny. 20 kilometra teo eo no alavirana izay niainga teo talatany volonondry ka ny farana tany Anjevam-Bomanambola. Mila fasahina efa fanabeazana mafiorina izay vao mahavita izany. Roa volana no manana ity rodorody ity izay etsika efa fanaon'ny Tily Eto Madagasikara. Roa volana satria tsy ny vatana fotsiny no omanina fa ny saina sy ny fanahy ihany koa. Ny Skotisma mora bangona dia fikambanana mivohy ny firahalahiana, ny firaisan-kina ary ny fifampitokisana sy fifanajana sy ny fifampitsinjovana. Raha iverina any amin'ny fanombohana mihitsy sika dia toe-tsaina vahiny, kolontsaina vahiny no ny antombohan'ny Skotisma. Ity lehilahy ity, Général Baden-Powell no nanangana ny Skotisma tany amin'ny taona 1770 tany tao Angleterre. Fitaizana miaramila no tena fototra ny aingana amin'ny fanabeazana. Amin'izao fotoana izao dia ahitana ny fikambanana skoty avokoa ny firenena miisa 720 ary mahatratra 730 tapitrisa ny mpikambana maneran-tany. Ho antsika eto Madagasikara, mahatratra 5 hetsy ny mpikambana skoty, lahy sy vavy. Nandritra ny 3 andro sy 2 alina nanaraka ny Tily izay. Ny Tily moa dia fikambanan'ny skoty lehilahy ka tamin'ity indray mitoraka ity dia ry zareo tao amin'ny Sampana Mena no nifanotsy tamin'ny ekipan'ny ABC. Inona moa no tena dikan'izany atao hoe Tily izany? Ny tena hita ny geza be eo dia ny azo fijaliana anankiray, azo fijalian'i Kristy dia misy ravinala ao. Dika fa Madagasikara, marika malagasy dia misy loko maromaro izay misy antony. Ny Tily raha ao amin'ny baiboly dia natao elo lalana. Raha ohatra zany ka tena dika le izy dia nadika tamin'ny teny vahiny hoe éclaireur. Ny fikambanana moa dia efa mahatratra 90 taona mahery amin'izao fotoana izao. Tamin'ny 1922 no teto voalohany zany ny missionnaire, fa tamin'ny 1924 no tena tonga teto no nitokanana zany natao hoe teraka teto Madagasikara ny éclaireur unioniste de Madagascar, de France à Madagascar izy tamin'izany. Misy lalàna 10 mifeno fikambanana Tily. Hoe mahatoky ny Tily, tokateny ny Tily, mahatoky tokateny hafan'ny olona rehetra, vonona nasony namana, madio tena heritreritra fiteny fihetsika, manaja olona,
Ny tily moa dia ireo tovolahy manana fitafy tahaka izao. Ary dia misy dikany avokoa ny karazana marika eny amin'ny akanjon'izy ireo. Ity zany fleur de lys ny anarany. Ity zany avy any amin'ny bureau mondial du Skotisma. Ity ny tambaran'ny skoto maneran-tany. Dia ity ho an'ny Afrika fotsiny. Dia ny avato ho an'ny Madagasikara fotsiny. Ity marika maha Tily Eto Madagasikara anay. Dia ny ilany eto koa marika maha Tily Eto Madagasikara. Ny hevitry ny folara fetenda na vita fanekena tily no manao folara. Zany hoe nanao fanekena tily izy tamin'izy beazina, dia rehefa indray manao fanekena tily izy dia manao folara foana, na tsy manao tily tsony ara fa manatrika hetsika tily. Zavatra manamarika ilay fiangonana zany no dikan'iny folara iny. Ohatra hoe manga sy mavo ohatra ny loko folarany le manga ohatra ataoko hoe rano. Lokon'ny rano zany manamarika hoe feno rano le toerana, dia mavo ohatra akondro. Ho an'ny tily dia samy manjaitra ny akanjo ny mpikambana, ary samy mividy ireo karazana insigne-nareo ihany koa eny amin'ny foibe mpikambanana. Rodorodo ny resaka eto. Misy ny fanomanana tsy maintsy atao. Ireto tovolahy ireto dia mpiray fokon'olona. Ray andro mialohan'ny dia tongotra lavitrezaka ataon'izy ireo, tsy maintsy atao ny fanomanana. Misy dika ny fifampiarabana nataon'ireo tily teo. Famatorana misy eo amin'izay fifankazahoana ampo izay ao anatin'ny firaisaina sy ny fanabeazana skotisma. Izay raha le fiarabana mifanakaiky mifandray tanana. Fa misy ihany koa nefa fiarabana amina elanelana, izay ataontsika hoe fiarabana kely. Tahaka izao ny endriny. Misy anankiroa ny akikely dia eo ambanin'ny akibe. Ny dikan'izay dia ny hoe miaro ny akikely, ny kely dia arovan'ny lehibe. Le akibe zany no lehibe miaro ny kely, ary ny kely dia manoa ny lehibe. Lay ratsan-tanana telo ampovoany kosa ho marik'ilay fanekena izay ataon'ny Tily Eto Madagasikara, dia ny anompan'Andriamanitra hiasa ho an'ny tandrazana sy ny namana ary hanono ny lalàn'ny tily. Manao anadolo raka izy manao inona vaovao? Eny ary mandroso dia mandroso. Azo ty zao ny ampahavety fa tsy haiko ny anareo. Za mbola vao hitady akanjo to dia leo le ty beboly ty ataovy anaty kitaponao ty dia ty amiko ty. Le ohatrany laposizy mirehatra be io. Ny fitaovan'ny fokon'olona raha hoe antsika rodorodo eo aloha zany teo zany vilany fitaovana entina mahandro hanina, mahandro sakafo. Dia misy koa ny le tata fitaovana fentina milasy, dia toy ny bombo toy anaovana ino moa izy anaovana an'le fanilo izay fanampiomana tao anatin'ilay taratasy le nomeny teo. Dia misy koa ny planche 4 face carré, fitoerana boky amena an'ilay ankizy any amin'ilay rodorodo.
Ny ray aman-dreny dia tafiditra koa ao anatin'ny fanomanana tahaka izao satria manaiky ny firosahan-janany ao anatin'ny fikambanana. Mila fahatokisana tokoa mantsy ny fandefasana ny zanaka amin'ny lasy maharitra tahaka izao. Azadiny ny afatra isanandro sanandro dia le hoe mivavaka. Ary reto an'izy. Ale namako rehefa alalo tia namboarina fa ny dia rehefa izy manamboatra. Fa avy eo izy? Avy eo izy avy eo. Eny ary tandremy soadina izy mibaka raro ny rehetrarehetra. Vao daholo. Boxer. Zay. Ampianao ve tenisy io sady tokony hoe mizatra mbola ampiana. Vao tsy fody tsara daholo. Aza dia atao mavetsatra aloha le entana na izany ary. Satria mbola lavitra ny lalanareo. Dia hitavatra daholo. Ny briquet ny anona kely anretanà. Mangalao briquet aloha zafady foatra ny tsitsisy. Aza tandremy tsara ho ny zavatra hoentina. Kitakely efa ao a? Efa misy eo ka. Zay. Zay Zay dia lohana le roa sisa dia jerena izy entana mbola tsany. Ivereny jereny ray mandeha avy eo. Anaty zalahy manao fimanalisana ato. Mandeha tsara, mandeha tsara. Tsara manoana ny fitaovana rehetra efa daholo a. Dia moa ohatrina ny vola resaka vola saman-dafy zany izy ve sa manao fandeha? 25 000 par fofon'olona dia 500 isaky ny olona. Dia mba misy Fa ohatrina totalina zany aloha aza vao tsara fa mandatsy sy ihany. 500 zany par tête aloha. 500. Zay efatra 500 aby. Dia ny fokon'olona anay anankiray dia droit 25. Ny aloha any. 25 ny ankizy iray. Sa nareo efa dà ny 25? Zay efa dà. 25 Zay. Zay zany efa anatin'izy zany efa misy rehetrarehetra tsy zatra dimy fa manjary tsisy telefônina maneno ny any tsy fantatra ntsony anaty aminareo any. Ka efa tsy fantatsoana avy eo. Dia le goûter ve mba afaka ampiana kely le goûter fa ohatsy tsapo misy ke goûter anay any. Le goûter andrea sa le vola teo vetivety. Ohatrina koa le goûter izy. Izy nefa nanoma zay fa ampiana kely zay ananareo fotsiny. Ty zany me kondisa. Pivrera ngava tsy ampy ty ve nefanay. Zao ngava tontono kosa zao mety zao ngava. Zay ngava fa ona milamina tsara. Milamina tsara. Fa avy eo memena le départ tsy mety fa ataovy pré tsara daholo zavatra rehetra. Dia amfirmanina anareo départ rapitra. Nenona tsy diso ny talata. Miala eto tanàna zany. Zay tena tokony mbola ampiana fa le frais. Miala eto tanàna amin'ny telo tsika miprosika. 3 ariva. 3 ariva. Amin'ny forme tsara daholo tsisy mararirary tsy mararirary edo ohatry zany fa milamina tsara daholo. Ay. Zay zany fa mioma lisa aloha fa za mitokodina foana. Ay. Sa ilaina koa neny sao dia tsony neny. Zay zany. Manana vonona anasonina mana vonona hiartanjazana vonona anty fikambanana anty akinany ty fikambanana anty akinany ty fikambanana ra tsy manana oya fa inona ny tarikety tsy maintsy mandresy ny tanjona fa inona ny tarikety tsy maintsy mandresy ny tanjona. Ho an'ny fianakaviany fanomezan-tsoa na itsoa zao dia manao skoty avokoa izy rehetra ao an-trano, na ny dadany na ny mamany. Mitantara ny zavatra niainany tamin'izany ny rain-tsoa. Tamin'ny fotoana anankiray efa taona zanako zany lovitao tamin'ny taona mialatsiny amin'ny tsy tadidiko zao le taona. Dia tsy raha tsy komity ntsony tamin'izany andro zany. Mpanohana fotsiny tamin'izany andro zany. Dia za indray zany nitarika ray aman-dreny ao tamin'ny taria Moramanga taria. Io toerana io indray nalaza be mihitsy hoe misy lolo. Zay mihitsy zany le toerana. Dia taty zay efa naheno hoe raha be ozy izy ilay an'ilay plasy fa misy lolo amin'io toerana io. Dia zay zany taty miasa sainy daholo ny ray aman-dreny fa hono zany dia zay moa efa préan'ilay hoe hamangy. Dia raha tonga tany zany tena reo tily reo zany tena hoe sécurité an'ilay majinika rehetrarehetra. Lovitao aloha ny teneniko satria teo zany nisy n'ilay zavatra ary tena misy le izy. Za rehetra tsy namono le izy fa
le Mpanazava no adalain'le amina. Zavatra iainan'ny skoto mandeha milasa ny zavatra tahaka izany. Sedra avokoa izany. Saingy tsara ny manamarika fa tsy misy zavatra atao ka hoe tsy ho zaka ny vatana. Amin'ny zon'olombelona kosa dia verina fa eo amin'ny sedra rabatana dia eo amin'ilay tena zakany. Tamin'ity indray mitolaka ity dia 20 kilometatra ny sedra nomena ireo plasy. Mifanojo indrindra amin'ny 20 taonan'ny Sampana Mena izany. 500 teo eo izy ireo no tonga namaly ny antso. Amin'ny 7 arivo, eto talata ny volon'ondry ny fotoana. Vonona tsara daholo ny saina sy ny vatana. Raha atao aminay manokana zao ray volana alohan'ity tady ity dia efa nomanina daholo. Priorité aloha dia ny vatana e, satria ny vatana ny tena ivelaran'ilay tontolo dia ny saina sy fanahy moa izany manaraka eno azy e. Fanomanana rodorodo aloha vonona tsara mihitsy ny tenanay, hitanao zao favononana moa namana koa tsara mihitsy dia izy izany mila olona mafy, herin-tsaina ny tena ilaina amin'ilay izy. Ny sakafo hariva no tena tsy maintsy natao vonona ny aloha, eo koa ny fanilo izay entina anazavana ny lalana. Anatin'izany zao baiboly, kahie, stylo, akanjo mafana, fitaovam-pidiovana, dia ao koa ny sakafo hariva efa masaka, dia sakafo manta zany mbola mandritra ny figodrodo, dia vilany koa, dia ny tady mazaka, dia flambeau, izay namarana azy, dia cube. Sotranao izay fa ianao tompony mandamina sy mandrindra ny zavatra rehetra. Sotranao ny fahendrena izay ahafahana miatrika sy manatanteraka izao fotoana izao. Ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ka ho tanteraka amin'ny seana. Jehova hiaro an'ny se. Ny masoandro tsy mba hamena ny se noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Amen. Mandeha ary se Malehova sy manasa. Mialohany tena iangana, misy ny zavatra zaraina. Io no antsoina hoe kity rodorodo. Mahavita ilay fanekam-pahavononana nefa vao mahazo izany.
fiaraha-monina anomelanja ny lalao ao anatin'ny firalahiana tanteraka ny herin'Andriamanitra mioankinanay anatanterana izy. Lasa zotra ny dia azakazaka maivamaivana no anomboana azy. Misy karazana teknika moa no safidiny antsoina hoe fokon'olona izay vondrona ekipa iray miaraka io. Raha ny ara-batana hita fa matanjaka reto tanora reto. Na izany aza, nisy ihany ny vizana teny an-dalana teny. Tsy hay izay nahazo ity tovolahy ity fa tsy nahatsiaro teny izy teto. Zany tiako tena hoe mahatsiaro tena za tsy mahatsiaro tena. Siramamy very zalany izy toka siramamy sa tsy io le reva mahatsiaro tena ao eo siramamy kefa zay okzay ao eo lotsangana aloha za lolo izy aleo tsangana aloha sondrova kiro vovako lo itsaka kely le sarony reva mahatsiaro ao sotrolo kely zany para siramamy izy hypoglycémie moa regny midina ataon'ny siramamy tena fanina be amin'ireo ohatrany karapika amintsika sotrany fatsany akakely atsy ao lokely eo ao zay dekaratsy Tanderino basta de somary yaro sia io ihany nanaovana azy a rehefa misy alambeo dia iny olona zany tena tsikina nafitapika na zay anaty velona ary le ry atao le ry anaty aloha le ry ranga Na misy aza ny tsy salama teto dia napetraka foana ny fifampifehezana. Raha ny tokony ho izy dia anjaran'ireo mpiray fokon'olona aminy no milanja azy. Ka rehefa ohatran'io tonga dia baizao fokon'olona misy azy dia ety makany tonga dia baizao fokon'olona miaraka aminy rehefa anona fa raha tsisy fiara ntsony any arinany dia tsy maintsy izay pozy. Tana tonga dia bataina fotsiny rehefa avy eo. Fa izy efa bataiko fa tsy anana mihitsy mamihana mihitsy izy. Ka anaovana brancaraka nga tsy manana baky
Vao miala dia efa misy hatrany fisorohana ny loza tahaka ireny. Feno ny boîte à pharmacie rehefa milasy ny tily. Tamin'ity rodorody ity misy ihany koa ny mpitsabo nanaraka ireo plasy. Misy manana mpitsabo anankiray izay manaraka dia manana ny zavatra rehetrarehetra ilaina izy aloha dia anananay ny numéro-an'ny CSB2 rehetrarehetra manodidina manakaiky ny toerana rehetrarehetra zany efa ananana ny larana finday dia izay no anaovana anazy. Misy ny atao hoe assurance atao anatin'ny fikambanana ary miaraka aminay koa misy boîte à pharmacie, misy karazana fanafody amin'ny resaka aretina madidinika toy ny areti-kibo, aretin'an-doha sy ny folaka sy ny ohatran'izany. Mizotra trany ireo afaka eny an-dalana eny ihany no isakafoanana, tsy maintsy atao haingana satria fotoana no enjehana. Valane vary. Samy loka. Ini sakafo mrundula. Loka rehefa tsisy tso. Tena mbola lafo tany lalana. Akaiky eny pamaky kolo. Basi ande pamaky pa olo kilo. Ndia pamaky fa tsy andria banina iny fambotsy eny. Ande pamaky akaiky fambotsy eny mbola lafo tany. Tany fambotsy eny le izy. Akaiky io. Akaiky io. Mandeto pila akaiky io. Tsisy pirotoroto mandeha tao pily zany. Le lesy ry rato ry source andrimana tena raha. Tena kotora tsy mamanga. Mahay le ty atrany mahitsy tonga ny mery tsy atosika. Atrany Ambomanga rova. Eko zany le tsy misy firetana kely. Tsy milay mitantarany io. Eny am-pahatongavana misy ny fanaraha-maso na ny contrôle farany. Na dia efa tonga aza, mbola misy hatrany ny fikarakarana ny vatana. Raikitra ny fanorana eto.
Ankoatr'izay, mitohy ny sedra ho an'ny mpikambana. Fiampitana rano natao teto. Tetezana namboariny zareo skoto no ampiasaina. Tsy maintsy atao izay ahatafita. Zava-misy etỳ amin'ny lasy koa ny fandrahoana sakafo ankalamanjana. Tafiditra anatin'ny fanabeazana azy ireo avokoa izany. Na milay le mahandro sakafo andrahoana milay dia efa mikialy milay zany tsy mitovy tena samby hafa mihitsy atsiny aty kitay moa ny any saribô mety hoe manotamoaka ohatsohatr' izany hafa mihitsy ny sakafo aty andasy somako amin'ny afo kitay dia hafa mihitsy ny tsirony. Le izy aloha samy dia merda fotsiny ianao dia izay mitaditady fika sy hanovana anazy dia momoaka hoe ahavitana anazy ao anatin'ilay fotoana dia efa izay. Raha olona tsotra tsy vonona, mafy ny miatrika ny rodorodo, saingy efa olona voatefy ny Tily. Ny mahagaga mandrakizay ny fanaovana ny Tily ho an'ny ankamaroan'ireo zokonjokony.
misy mbola tsy mahafony zavatra niainana ireo Tily efa nahazo taona. Tsisy fisalasalana, tsisy fiambambanana rehefa mifanena samy olona. Ny olona zany tena ohatra ianao efa nanao ny droudroute nanao ny skotisma ianao tsy manana fisalasalana mihitsy hoe ka manao tsara zany dia miresaka tonga be dia be zay fa tsy misy zany le fiavinavonana, tsy olokolompona zany fa tena hoe miara-miaina amin'ny sarababem-bahoaka, fitaizana tena mahomby zany tena hita mihitsy hoe zay zany efa niaina tamin'ny tena niaina tamin'ny skota raha mbola miaina amin'ny skota dia mahita tsara mihitsy tsy manana fisalasalana. Torona Ambatondrazaka, torona lakaloatra tamin'izany. Filevana moa nitsoina fokon'olona tamin'izany fotoana izany dia 20 taona zay tamin'izany zay hoe 10 taona zay fa niaina mahery, niaina izany hoe rodorody zany torona loatra zany nahitana zavatra be dia be amin'ny fiainana. Fitolaza eto anatin'izany matsiaro tantara be dia be tamin'izany fotoana izany zany rano isotrona anaty gourde hoe zany zao tantara anakay tenako anareo hoe nahitana zavatra ohatry zany toetrano rehetrarehetra hoe manao ahoana rano tsy misy rano eny an-dalana dia nitady rano eny amin'izay teo anahitana tanàna madio fa asiana perimanganaty fenondra lahy perimanganaty ny tao anatin'le rano dia nararana rina fotsiny teny an-dalana fa ahoana feno perimanganaty tiako ambara dia hoe misy fianarana zavatra be dehibe misy tesitra le misy tesitra ny tesitra tena tesitra fa ahoana no nasina anaty zao mety zany fa le izy fianarana daholo avy eo mahatsapa hoe ay zany tsy tokony atao zany le rano fa be dia be le zavatra azo hita an'ireny fanampy ny fanoana. Le izy tsy efa raha mikorina raha mikorina dia efa niainana dia natoy izao. Sy ny ara-batana fotsiny no tefen'ny fanaovana skota fa ny fanabeazana eo amin'ny fitondran-tena dia tena misy dikany tanteraka. Tovovavy iray skota hiaingo 17 taona izy izao. Tsy haitrehitra ho azy ny fanaovana skota. 4 taona izay no nahaskoty azy ary tena hita ny tsirony. Fa tena tafiditra tao anatiny aho tena hitako ny tsirony aloha. Manjary te hitarika sy teo voalohany hatrany ny tanora manao skoty. Voalohany misy an'le kilalao anatin'ny skota, fifaninanana mahatonga anao teo voalohany foana eo amin'ny fiainana, tsy manaiky resin'olona mihitsy. Faharoany ao konko le resaka fanalana tahotra sy fanalana henatra. Rehefa eny amasin'olona ianao tsy matahotra nizanizana resaka amin'ny président ianao zany dia mba dia ohatran'ny hoe sahy foana resaka amin'olona. Fahatelo ny asa soa anivon'ny skotisma dia tena zava-dehibe tokoa satria manampy ny hafa havan'ny olona rehetra. Tovovavy toa azy koa izy mirahavavy reto. Izy reto indray dia afaka henatra ho azy rehefa niditra ho skota. Lasa tsy matahotahotra, lasa mora mifandray amin'ny olona fa tsy miavonavona dia lasa be resaka be. Tsy avako an'ilay skota manala tahotra dia manala henatra dia mampianatra zavatra be dia be. Ho an'ny iray aman-dreny aloha dia tena manova ny ankizy ny fanaovana skota. Ny lazako azy zany ohatra hoe eo amin'ny fitondran-tena ohatra tsy ohatra n'ireny vehivavy hoe tia lamaody na ahoana moa zany tia mandehandeha amin'ny fiainan'izao tontolo izao, tsy izay zany ny zavatra hitana ihany. Skota koa izay taloha dia hitanay zany hoe nahasoanay ilay fitaizana skota
dia izay no tena hoe naharesy lahatra sady nikizy tazaina skoto hafa mihitsy satria rehefa ao ianao ampianarina hoe mivavaka voalohany mahaleo tena tsy miankin-doha zany dia ny amin'ny skotisma zany système leadership mantsiny ao dia izay mahatonga zay ny fantatra foana ny ankizy manao skoto satria tonga dia fantatra miavaka izy hoe mitarika mahasaha tsy mila hoe miandriandry satria ny skoto hoe tia fanampiana marina hoe misy mieritreritra hoe skoto ny olona mahantratra tsotsotra malotoloto kely nareo tena marina aloha zany hoe rehefa milasa ingereo malotoloto kely na zay arany fa tsy tia midika zany hoe ny olona mahantra fa ny skoto tsy mifidy saranga zany ny skoto. Bye bye. Ankoatr'izay no tefena amin'ny fanaovana asa soa ny skoto. Tamin'ity rodorodo ny tanterahana farany teo ity izao dia nisongadina koa ilay antsoina hoe asa firotsahana. Nosafidian'ny Tily manokana ny fokontany Ambohitsehana anaovana asa soa. Voalohany amin'izany ity fiangonana FJKM Betela Ambohitsehana ity izay efa 570 taona. Mahatsiaro hoe velona ny fikambanana amin'izao fahitanay rodorodo maro be izao ny fanaovana asa eto amin'ny tanànanay koa zany dia fifaliana ho anay satria manavao. Ankoatr'izay anisan'ny vondrodorodo ny fampitaovana ny bebe eto Ambohitsehana. Hatreto aloha zao dia tena risatra tsy asa soa tena tsy hovidina ny ray aminay mipatra tsy havidy amin'izao mihitsy raha sahirakirana kely satria hitanao zao skoto mandray andraikitra be ohatrany raha miaramila mihitsy zay dia zay. Dia misy fampizaràna ihany koa moa zany ilay fampizaràna tiako tenenina hoe fampizaràna traikefa. Misy zany hoe mahay mandrafitra kokoa, misy ny tsy mahay mandrafitra kokoa dia mifampianatra aloha zareo dia aty zany izy sady mampiatra no tena manao an'ilay izy mihitsy. Dia efa niomana tany an-toerana mihitsy nampiomanina moa zany satria tena mba ho rafitra manaraka ny tena tokony ho izy ilay izy satria tokony hoe ho asana matianina mihitsy ary ny tokony ho izy amin'ilay izy araka ny hitantsika eo misy karazany maro ilay izy dia efa nomena ny refin'ilay izy dia manatotosa ry zareo. Manajary ny circuit électrique ny EPP Ambohitsehana satria raha mahatsikaritsika ny efitrano anankiroa atsy amin'ny sisiny atsy ambony dia tsisy électricité. Asa firotsahana tokoa eo izay tokoa ilay hoe tomefy hoe tontolo mena ho an'ny fiaraha-monina, ny asa ho an'ny fiaraha-monina an-tsitrapo. Teto no narafitra ny fitaovana nanganana ilay antsoina hoe biblioteka, raikitra ny fifampizarana traikefa. Miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ho fankalazana ny ivon'ny jobily fa 20 taonan'ny Mpiandàlana Tily Eto Madagasikara.
Madagasikara. Takizao vavaky ny soratra rodorodo-tsinjo lavitra 1924 tomefy fa 20 taonan'ny Mpiandàlana Sampana Mena fanasina sy fahazavana. Ho tsangam-bato fankalazana ny 20 taonan'ny Mpiandàlana eto Madagasikara ho an'ny faritany Tily Eto no anolorana izao fitoeram-boky ary boky izao ho an'ny bebe amin'ny androany asabotsy 12 jona 1924. Nandritra ity rodorodo-tsinjo lavitra ity, nisy koa ny karnaval niarahana tamin'ireo skoty hafa. Nisy ihany koa ny novokaina amin'ny tapihavanana izay notanterahana teto Anjeva Ambohimanambola, dingana farany tamin'ny hetsika. Hevitry ny nofokena amin'ny tapihavanana indrindra eo amin'ny Sampana Mena dia milaza fa fifaliana fa navita asa lehibe. Hita taratra izany rehefa avy namita donakafo ny mpiandàlana anankiray dia misy nofokena amin'ny tapihavanana. Rehefa voatolotra talenta ny mpiandàlana anankiray dia misy ny nofokena amin'ny tapihavanana. Rehefa nahazo mpiandàlana vaovao dia misy ny nofokena amin'ny tapihavanana. Ilay nofokena amin'ny tapihavanana izany dia milaza fifaliana fa navita asa lehibe iray. Arak'izany vita ny adido an'ireto plasy reto. Na izany aza mafy ny misedra izany. Tena mamelo tanteraka ny avy zana na manaikitra daholo atsaty rehetra iny. Tsy mampijaly tena ve manao an'ilay skoto? Le izy zany fanabeazany tsy de misy hoe mampijaly tena na ohatrohatry izany fa ao anatin'ny fanabeazana daholo izy amin'ny ankapobeny. Dia afatsakely ho an'ilay filoha. Tokony natao hoe lavitra ezaka le anarany fa tsy tsinjo lavitra fa tena lavitra le ezaka. Tena lavitra mihitsy sady tsisy akitsinjo le izy fa aleo mba lavitra ezaka ny anarana amin'ny manaraka. Tena fizaka total mihitsy manaikitra daholo ny vatape, ny tapitongotra rehetrarehetra iny mba vita ihany ka tsy mampijaly tena ka ao anatin'le manala azy daholo izany rehetrarehetra izany. Ilay le manao skoto. Fomba fanabeazana mahomby ny fanaovana skoto. Maro ny resy lahatra amin'izany.
Niavatra tena pitaiko amin'ny ray aman-dreny manahirana ny mitaiza tanora ankehitriny satria miazakazaka makany amin'ny fandrosoana ratsy zao fiainantsika izao. Dia ny tena tsara kokoa zany mitaiza ny zanakao ao anatin'ny sampana ao amin'ny sehatra ny fiangonana. Tsy voatery skoto fa ny akosa moa skoto ny zanako dia anentanako mihitsy ny skoto fa hitanao fa sady ara-panahiny voavolavolany ny ara-tsaina indrindra amin'ny fianarana vitany tsara ary mazoto mianatra ny ankizy mandalo amin'ny skotisma ary ny akabetsahan'ny skotisma hitako dia saiko tafita avokoa. Mampirisika ny ray aman-dreny eto zany ampiditra ny ankizy ao anatin'ny fikambanana skoto fa manampy ny ray aman-dreny amin'ny fitezana ny ankizy zany ny fikambanana skoto. Ahitany zavatra maro be zany ao anatin'ny fikambanana skoto na fitondran-tenany ny amin'ny fitondran'ny fiainany zany. Ary ny ankizy skoto dia ankizy mahay midemerta miaratsiny amin'ny fitenenana midemerta. Tiako tenenana hoe midemerta afaka tena manao effort amin'ny fiainana izy zany amin'ny zavatra aingakainga. Tsisy tsony zany hoe aiza dada ny akandronay mba pasoto irineny ny akandronay na ohatr'izany fa efa tonga endra izy zao. Raha anao izy maingana be fa kingakinga be anaty mahazo sakafo rehefa aingana satria zareo reo zany tsy na raha fitantarany anaty bozaka any dia efa tena midemerta mihitsy ary lera ny sakafoanany andry. Fa haizana mitondra tena zany tena ampianarina ny skotisma zazavavy amin'ny lafim-piainana rehetrarehetra, ny fahamontinana, ny fiainana rehetrarehetra zany ampianarina eo daholo na ny fahadiovana ary question d'hygiène amin'ny mahavehivavy ampianarina any amin'ny skotisma daholo zany. Skotisma dia mitaiza tanora, mitaiza zatovavy ary mitaiza ankizivavy. Manentana anareo skoto tsy hoe miditra any am-pasana, tsy izany atao hoe skoto. Izany foana manko matetika mahatonga ny ankizy hoe miala hoe tsy hanao skoto fa reny no entana hoe fasana, reny no entana voakala. Tsy izany mihitsy ny atao hoe skoto fa skoto fitazana tanora, zatovavy mba olo-mendrika andry ny fianakaviana miara-mila an'i Jesosy Kristy ary volombaniny eo anivon'ny fiainany. Na izany aza misy hatrany ny lesoka tokony hareniny. Ny voalohany indrindra aloha zany dia ny amin'ny hoe le firahalahiana skoto dia sy ilay tena foto-kevitra le hoe fanompoana n'Andriamanitra, fanompoana ny tanindrazana sy ny namana ao anatin'ny firahalahiana sy fanetreteny zany. Dia ankehitriny no hitako hoe mety ho lesoko anga dia ny amin'ny hoe ohatrany hoe tafalentika ao anatin'ny rivotra iainana zao tontolo zao ny skoto ankehitriny ka tsy nirehitra akory ka ohatrany manjary ohatrany tsy dia tena mijoro fanasina fahazavana ihany fa manjary tafaraka ao anatin'ilay tontolo zay. Ny olana ihany koa misy tsy mahazo loatra ny tena antony hidirana ho skoto. Fa io zany izay indray zany misoko miteny hoe tsy azon'le zandry aty aoriana ny ankabetsahany ny atao hoe skotisma fa eritreretina hoe fikambanana ohatran'ny fikambanana tsotsotra reny le izy. Kanefa ny antony skotisma nefa ny fanabeazana feno no raisina ato zany amin'ny maha-olona sy ny manodidina azy zany. Dia ny olana anankiray koa ny zava-misy koa zany tsy ahafahan'ny sasa mitojatra amin'ny farany. Ny antony dia tsotra hoe asa raha ohatra izy vehivavy sy fitenina dia manambady dia tsy skoto le vatany dia tsy avela amin'ny vadiny mandeha intsony izy. Raha izay faharoa amin'ny asa dia tsy azony koa le skoto nefa skoto zany na eto Antananarivo na any amin'ny faritany na any ivelan'i Madagasikara dia mitovy foana io. Mitovy ny fomba fanabeazana skoto e. Dia izay no antony hoe azo misy fanekeny izay ataonay hoe azoko tsara sady ekeko. Mbola kely enina taona ny ankizy dia efa afaka ampidirina hanao skoto. Eo dia mbola mijanona ho nofinofy avokoa ny zavatra rehetra. Ny atao hoe lovitao dia zazalahy
sampana farany indrindra ao amin'ny farany kely indrindra ao amin'ny Tily. Dia izy io dia zaza enitaona ka hatramin'ny 12 taona. Dia miaina ao anatin'ny tontolo nofinofy izy io fitaizana azy ireo. Dia izy ireo manana ny tarasy ny fomba maro samihafa mampiavaka anazy amin'ny sampana rehetrarehetra. Raha fehezina fomba mahomby amin'ny fanabeazana ny ankizy, ny tanora, ny fidirana ho skoto. Tsy misy ihany mahakasika ireny ankizy ireny rehefa mandeha milasy. Tsara ho fantatra mantsy fa ao anatin'ny fikambanana iraisam-pirenena ny skotisma isika malagasy. Noho izany misy tokoa ny fiarovana antsika ao anatin'izay. Ny FSM zany no miaro ny tombontsoan'ny Madagasikara eo anivon'ny Firaisan'ny Skotisma maneran-tany na io ho an'ny zazavavy na ho an'ny zazalahy. Miaro ny tombontsoan'ny Madagasikara, mitondra tenin'ny Madagasikara eo anivon'ny fijoroana iraisam-pirenena. Raha tsy teny fotsiny satsika ohatra hoe tamin'ny herintaona nisy ny fijoroan'ny skoto afrikana tany Uganda. Dia nisolo tena tany ny Malagasy dia naneho ny heviny Madagasikara momba an'ilay politika iraisam-pirenena ny skotisma maneran-tany. Ny fikambanana dia misy ilay antsoina hoe fiantohana ihany koa. Ny fikambanana Tily Eto Madagasikara aloha zany dia assuré, zany hoe miantoka voantoka ny mpikambana rehetra izay mandoa karatra zany na mandoa an'izay assurance izay. Ny fivoriam-ben'ny Mpanazava sy Tily Eto Madagasikara no mametra ny sarany ny vola alohan'ny mpikambana tsiraray ary miova araky ny ambaratonga nandraikitra avy izy io. Isa-taona vao manomboka zany ny taom-panabeazana, zany eo amin'ny volana oktobra eo dia efa mandray ny saran'ny fiantohana ny fikambanana. Any amin'ny isa-paritany ihany no angonina izay saram-piantohan'ny ankizy tsiraray na ny mpiandraikitra tsiraray izay dia alefa aty amin'ny foibe mpikambanana. Ary ny foibe mpikambanana indray no mandefa izany any amin'ny trano izay trano fiantohana zany izay efa mifampiraharaha amin'ny fikambanana dia any no mandoa ny saran'izay fiantohana izay. Tsy fikambanana mitady vola ny skotisma fa fikambanana manao asa soa. Araka izany tsy misy ahina ny amin'ny tokony andoavam-bola be amin'ny fitaizana ny ankizy ao anatiny. Baba marabu, baba marabu, MC.
dia mifarana treo ny fandaharana ABC investigation tamin'ny titakariva ity akasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ny rahantsika nahita teo fahombiazana lehibe no azo amin'ny resaka fanabeazana amin'ny fampidirana ny ankizy sy ny tanora ao anatiny izany fikambanana skotisma izany. Akasitrahana ary isika nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany dia manome fotoana anao amin'ny tapabolana indray ny fandaharana ABC investigation. Mandra-piona tompoko.